Monsieur le Président, dia mandro péage ary tsisy mitaraina ny olona ankehitriny fa péage mifanaraka amin'ny fahefan'ny vidiny vahoaka. Ny Sénégal dia tsy manana arena ohatra atsika, tsisy nininona ny Sénégal fa ny nataony dia zao rehefa nanao ny lalana autoroute izy dia ny 500 mètres amin'ny côté amin'ny akavanana sy akavia no natao antoka dia nataony ny mpandraharaha ny autoroute. Madagasikara raha ny zavatra atao antoka miteny aminareo fa be dia be fa tsy hanao antoka akory tsika fa zao no ataontsika. Akora ray fotsiny olazaiko amintsika, ny volamena voalaza amin'ny fomba ofisialy fa aondrana eto Madagasikara dia 2 tonnes 800. Zay ny voalaza amin'ny fomba ofisialy. Ny firenena ohatran'ny Côte d'Ivoire dia manondrana 25 tonnes d'or. Rehefa niresaka tamin'ny ministra ny mihinana ny Sénégalais dia ozy izy hoe tany Côte d'Ivoire firy ny volamena ondrany malagasy, c'est 2 tonnes 800. Mais c'est pas possible, Monsieur le Président, ozy izy. Nenay 25 tonnes, farafahakeliny nareo tokony manana 50 tonnes. Rehefa nijerevana ihany koa ny fandranana volamena, Madagasikara ny anisan'ny manondrana volamena betsaka. Dia zao ny nano zavatra ho ataoko. Raha ofehisitsika ny fitantanana sy ny fanondranana ny volamena. Ka raha mahatratra 25 tonnes fotsiny tsika, ny 25 tonnes d'or, 1 milliard de dollars ny valeur an'izany. Ny vola anapin'ny Union Européenne atsika isa-taona io 100 millions d'euros isa-taona. Raha voafehintsika izany ny harem-pirenena atsika dia milaza aminareo fa tsy mihindrana intsony tsika fa tsika indray hitady hoe inona natao ary hampindrana ny hafa. Noho izany tsy maintsy misy fepetra ho raisina sy fapetraka eto amin'ny firenena. Fepetra voalohany dia apetraka ny centrale de l'or et laboratoire de poinçonnage, de titrage et de labellisation eken'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy maintsy mandalo amin'ny centrale de l'or avokoa ary eo amin'ny banque centrale ny volamena rehetra aondrana eto a Madagasikara. Raha mbola misy ihany ny mini manondrana tsy ara-dalàna dia hogiaza ny fanjakana ary mandola amande avo roeny ary isy ny sanction pénale ho an'ireo manondrana antsokosoko ny harem-pirenena na ny volamena atao plasy tao mpivary. Tiako lazaina amintsika dia zao ny droit indray mba tiako jerevantsika eto.